Hiresaka misimisy mahakasika ny spasmophilie indray isika ato anatin'ny bien-être. Inona ary izany atao hoe spasmophilie izany? Ny spasmophilie dia aretina anankiray mety maro ny mahazo azy. Karazana krizy izy io, mety hoe lasa teritery ny fo, mienjakenjana ny valahana, mitady kaikona tapoka ny tanana ary miamitombo aingana ny fitepon'ny fo. Ohatrany hoe voan'ny crampe izany mihitsy ianao na volo tanteraka mihitsy ianao. Anisan'ny mahatonga ny spasmophilie dia ny fisarahana tampoka taman'olona ohatra, ary mety misy fiantraikany amin'ny fo izany. Mety hoe nisy fahafatesana tapoka, mety hoe nisy zavatra nahafaly be tapoka ary dia misy fiantraikany ao amin'ny vatanao izany. Ankoatr'izay, mety hoe ambony loatra ny tahan'ny magnesium, calcium, asida sy ny lipida ao aminy. Ny vahaolana raha sanatritratra an'izany antsoina hoe spasmophilie izany dia tsara aloha atao ampy tsara ny tahan'ny magnesium, izany hoe ny akondro. Mihinana legioma betsaka, misotro rano ihany koa ary mila manao fanatanjahantena. Manginy fotsiny ny torimaso mila atao ampy tsara ary mila manao respiration eo amin'ny 20 sekondra isan'andro eo. Mila tsy makalavitra koa amin'ny fiainana e, mila mahay mankasitraka foana mba hahafahanao mitsabo ny tenanao raha tratran'ilay antsoina hoe spasmophilie ianao. Raha tratran'ny krizy tampoka ianao dia izao ihany koa azonao atao. Maka sachet, ataovy eo amin'ny vava ary eo ianao no manao rééquilibrage na oxygène, gaz carbonique. Afatra ary dia ataovy izay mahafalifaly amin'ny fiainana satria tsy mitondra soa antsika ny fahakizinana.